Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Izaho no vonjy ny vahoaka kory tompo, na inona manjo azy, ka iantsoanahy dia hihaino azy ireo aho, ary izaho ho tompony mandrakizay. Magnano salama mbola tsara korialy ho antsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity. Onjam-peonao, onjam-peonaka, onjam-peontsika jiaby, mampitambatra atsika ho ologno raiky ato agnatin'ny valan'ondry tokany Kristy, fianakaviam-ben'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, ary tempolin'Andriamanitra. Tsy sasatra magnatriky fisaorana ho antsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity zahay. Ary mbola manasa atsika jiaby ihany koa agnaraka sy hitandregny ny toriteny ndraiky fampianarana hoentiny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson amin'ny alalan'ny fagnazavagna ireo toriteny maro samihafa amezan'ny eglizy atsika iniany ity. Ka resitsika ary izany amin'ny finoana, amin'ny fanantenana ary indrindra amin'ny fofeno fitiavana. Boky izay mpaminany mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany ary ny meloka amin'ny heviny. Ka hiverina amin'ny tompo izy dia amin'ndrano fo, dia amin'Andriamanitra fa mamela malalaka izy. Fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako. Teny maro ny tompo, tahaka ny ahavy ny lanitra noho ny tany, ny ahavy ny fievitro noho ny fievitrareo. Izany ary ny teny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masina faharoa, taratasiny Masindapoly Apôstôly ho an'ny Kristianina tany Filipa. Ry Kristianina havana, omemboninahitra amin'ny tenako I Kristy, na velona aho na maty. Satria raha ny amiko dia I Kristy no avelomako, ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha mbola velona amin'ny nofo nefa aho, dia ho fahavokarany asako izany, ka tsy hitako izay hofidiko.
fa sanganehana eo anelanelan'izy roa aho. Ny andeha ho any amin'ny Kristy moa iriko sy tsara lavitra, nefa ny toetra amin'ny nofo kosa no ilaina kokoa noho ny aminareo. Fa izao ihany manaova fitondrantena mendrika ny evanjely ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Iombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masina nosoratany Masinday Mateo voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy nilaza ity fanoharana ity tamin'ny mpianany nanao hoe: "Ne fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ao amin'ny tanim-boalobony, ary rehefa nifanaiky tamin'ny mpiasa izy fa dene iray avy isanandro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanim-boalobony izy ireo, ary nivoaka izy tamin'ny ora fahatelo, dia nahita mpiasa ny donanam-poana tena kianja, ka hoy izy taminy: "Andeha koa ianao mankany amin'ny tanim-boaloboko fa omeko anareo izay antonony." Dia nankany ireo, ary nivoaka indray izy tamin'ny ora fahenina sy fahasivy, ka nanao toraka izany koa, ary dia nivoaka koa izy tamin'ny ora faha-12, ka nahita mpiasa hafa nijanonam-poana, dia hoy izy taminy: "Nahoana ianareo no midonanam-poana eto mandritra ny andro?" Fa hoy izy ireo taminy: "Satria tsy nisy nanakaramanay." Dia hoy izy taminjareo: "Andeha koa nareo mankany amin'ny tanim-boaloboko." Ary noho ny hariva ny andro, dia hoy ilay tompon'ny tanim-boaloboka tamin'ny mpitandrina ny fanagnany: "Antsoy ny mpiasa ary omeo ny karamany, aseseo avy aty amin'ny farany ka hatrany amin'ny voalohany." Dia nagnatony izay nilatsaka tamin'ny ora faha-12, ka samby nahazo denier iray misesy sy avy. Fa noho ny nanatona kosa ny voalohany, dia nagnantegna ahazo bebe kokoa, kanjo denier iray misesy avy ihany koa no azony. Teo ampandraisana izany izy, dia nomonomonina tamin'ny tompo-trano nanao hoe: "Tsy niasa afa-tsy ady mpamantaranandro iray monja ireto farany ireto, kanefa nampitovinao aminay izay niaritra ny asa saragna sy ny henandro nandritra ny andro." Dia izao no navalin'ny Tompo ny anankiray tamin'izy ireo: "Ry Sakeza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho, moa tsy denier iray va no nifanekenao tamiko? Alaony anao dia mandehana, fa tiako no manome ilay farany toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny fananako va aho? Sa ratsy ny masonao satria tsara aho?" Dia ho toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala,
amin'izao alahady 5 mandavataona alahady mamarana nyty volana septambra ty rahateo dia sain'ny eglizy sika ibanjina manokana ny anjara toerany laika eo anivon'ny fiainana andavanandro. Alahady antsoina hoe androny laika ity alahady faran'ny volana septambra ty, ary amin'izao fotoana zao dia mivory any Mananjary, diocèseny Mananjary ho fankalazana an'izay sika eto Madagasikara. Marina fa androny laika ny andro rehetra fa tiany eglizy asongadina andalinana sy andinina manokana ny anjara toerany ity andro an'io ty mba hiveloman'izy ireo ny maha apôstôly laika azy eo anivon'izao tontolo zao. Ny laika dia ireo vita batemy miaina eo anivon'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny fiainana no anambarany ny vaovao mafaly ka hitondrany ny toe-panahy maha-kristianina azy ahatonga azy ho Kristy mpiarabelona amin'olona araky ny vavaka ataosika rehefa miresaka momba ny vocation sika. Ka noho izany sy arak'ilay eritreritra sika matetika izay voizin'ireo aina manjery sy ny tambazotra sosialy isan-karazany hoe ny laika dia manambara fa misaraka ny fanjakana sy ny eglizy fomba fisainana moderna zay, fa ny tena dika ny laika dia ny vita batemy afaka mizaka ny maha kristianina Kristy mpiarabelona azy eo anivon'izao tontolo zao. Sara aversika moa lay vavaka ataosika aza ho sika sara mitena hevitra an'izay hoe apôstôly laika, ho indrindra ny vavaka ataosika apôstôly laika vonin-kamonjy namana ka mampamirapiratra ny toe-panahy kristianina eran'ny tany rehetra. Ary ino toe-panahy kristianina io? Fitiavam-bavaka, fitiavanamana, fandeferam-bakerim-panahy amin'ny asa sahany ampibaribary ny toe-saina Kristy mamelona azy. Zany ny vavaka ataosika ka tonga ny zao tontolo zao na dia sy anisan'izao tontolo zao aza fa eo anivon'izao tontolo zao ho vonto toe-panahy kristianina ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, ao anatin'ny fikatsahana mandrakariva ny rariny sy ny isiny, anatin'ny fikatsahana ny soiombonana. Ka ny filamatra dia ny fampihavanana sady kristianina no malagasy. Mivavaka ary sika androany re kristianina havana mba hiveloman'ny laika lehilahy sy manangy vehivavy ziaby mba hiaina ny toe-panahy mahalaika azy ary ao anatin'ny tolagna tokotelo zany fivelomana ny mahalaika zany ka mipetraka sara lay tolagna ho isika dia ny mipretra ny lohany ary religiozy ny fo ary ny religiozy ny avokavoka mitondra rivotra mamelona azy ary ny laika ny fo zay manome aina azy. Matetika no milaza amintsika ao amin'Andriamanitra sy misy kisendrasendra fa asehony amintsika mandrakariva ny sitrapony amin'ny alalan'ny teniny ary asehony amin'izay tiany araky ny fandaharan'ny liturgika amin'izao alahady 5 mandavataona izao. Ny tenin'Andriamanitra dia tometefa manokana amin'izay voalaza sika zay, marina araky ny lazaisika matetika ihany koa sy misy tenin'Andriamanitra manokana fa ny tenin'Andriamanitra dia natao ho an'ny rehetra, fa raha ny evanjely androany kosa dia mampisongadina ho iaho teo ny toetra ilaina iveloman'izay kristianina vita batemy ahatonga azy ho Kristy mpiarabelona amin'olona, toetra mitodika amintsika laika io toetra io. Takin'ny mahalaika ny laika ny hoe Kristy mpiarabelona ka saina isika mba hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka sisy efitrefitra ny maha vita batemy isika sy ny fiainana sy ny asa sika. Io indrindra no ambarany Jesoa amin'ny fanoharany androany ao amin'ny evanjely ka mampibaribary zay toetra takina amintsika zay ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, ho kristianina araky ny anarana entsika. Ary ny mahavarina dia amin'izao akatoky ny fionambesika amin'ny sinôda izao isika no miara-mivavaka mankalaza
raha ny eto taptananany Dego renivohitry ny diocèse ny Zobily faharoapolo taona n'izy ireo ny filan-kevitra pastoraly izay ianareo laika araka ny voalaza teo ny fo satria ianareo marobe manome aina fa ny loha mitarika izay kosa ny pretra ary ny avokavoka manome ny rivotra mamelona azy dia ny voatokana ka tsy azo sarainareo amin'ny mahatolagna ny tolagna ary izay norososika amin'ny fandraisana an-tanana ary izay no alalintsika amin'izao sinoda izao ka ny tapany voalohany no vitasika tany Voemara nandinisika ny fotopototra ny finoana sy ny fivelomasika n'izay amin'ny vavaka amin'izao sika dia mandinika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fianakaviana eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana raha iverenasika ary ny tenin'Andriamanitra amin'izao lahady fa 20 mandavataona zao ny vakiteny voalohany dia ny bokin'i Isaia mpaminany dia efa mampisongadina sahady izay toetra voalazasika izay ho indrindra ny bokin'i Isaia mpaminany ny fihevitra sy fihevitra reo ary ny lalanareo sy mba lalako ka io indrindra no niraisina lohevitra amin'izao lahady fa 20 mandavataona iverenan'i Jesosy io hevitra io amin'ny fanoharana izay hoenitsika ao amin'ny evanjely marina fa noharen'Andriamanitra mitovy endrika amintsika kanefa oka ho sapasika fa zavaboary sika ary izay manko no anisany anampy asika ihany koa amin'ny fifandraisana amin'ny zavaboary satria anisany zavaboary sika fa sy hoe Andriamanitra kely sanatria ary io feveratsika Andriamanitra kely io ny manimba zavatra maro matetika ka noho izany tsy afaka miady varotra amin'Andriamanitra na oviana ka anambara amin'Andriamanitra izay tokony atao ny anjarasika dia miezaka araka ny fisilovany fanahy masina alala sy anakatra ny tenina fihevitr'Andriamanitra ary ny tanjona amin'izany dia mba ahatonga sika ivelona ny sitrak'Andriamanitra ary io no tiany Isaia ambara ao amin'ny vakiteny voalohany ka nambarany hoe mitadiavany tompo dia ny mbola mety ho hita miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy mampiova zavatra maro raha izay tokoa ny fiainasika io indrindra no ataosika amin'izao sinoda izao miara-mikasaka miara-dalana sika mikasaka ny sitrak'Andriamanitra miainga avy amin'ny fiainasika ka raha izay tokoa no ataosika dia sy maintsy mitaky fibebahana sy kelikely ary miroso sy kelikely miara-dia sy kelikely ka izay no mahatonga sika nanaovasika ny sinoda tsy sinoda par étape isika fa étape de sinode anampy isika iova sy kelikely ary no ny fandraisasika ny sitrak'Andriamanitra dia iova ny fosika iova ny masosika ka ibebaka isika ka hitondra amin'izay fivampenitra mahery vaika izay ho indrindra izay empaminany milaza an'izay rehefa tanteraka io fivampenitra mahery vaika io aoka ny rasy fanahy hiala amin'ny lalany ary ny meloka amin'ny heviny ka hiverina amin'ny tompo izy dia amindrana fo dia amin'Andriamanitra fa mamela malalaka Andriamanitra izy sorateo ao amin'ny fanoharana omeny antsika dia mampasiahy fa sy mahazo mipetrapetraka isika ary iray ny samy hiasa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana asaintsika na amin'ny ora fafiry na amin'ny ora fafiry naizanaiza dia asainy hiasa izany hoe tiany hiasa sika mba io tany lonaka iasasika io ny finoana zany no entsika miasa araky ny averimberisika matetika ny finoana dia tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka rehefa miasa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampamokatra ny fanjakan'Andriamanitra izany no fanirana atao antsika menaka fa indrindra amin'izao andro ny laika izao ary amin'izao andro meloha ny fanatanterahasika ny sinode hiara-dalana isika ka ny finoasika no ataosika torolalana voalohany indrindra eo amin'ny fanatanterahasika ny vavaka sy ny adievitra ataosika rehetrarehetra io no mahatongaamilaza antsika fa sy misy tokoa ny kisendrasendra koa ny fanokafana ny taona pastoraly izay tanterahisika amin'izao sinode izao ka ny taona pastoraly dia taona fanirana ka io no ambaran'i Jesosy ao amin'ny fanoharana io ka irainy tokoa isika ry
kristianina hava malala amokatra ka tanteraka ny teny fanevan'ny synody fafito amin'izay hoe eglizy olo velominy batemy miombona miara-dalana mandray atanana irainaka ho tabernakla velony. Ny fanoarana ataon'i Jesosy teo tokoa ary ry kristianina hava dia mampisongadina fa tsy misy ora nataona fa isika vita batemy rehetra, fa indrindra isika apôstôly laika rehetra, ary indrindra tsy misy resaka tambiny na resaka karama fa mamaimpona isika iraina na amin'ny ora voalohany na amin'ny ora fahasivy na amin'ny ora fahafiry, ary ao anatin'ny fivelomana an'izany iraka izany no entisika manamasina ny fiainansika, satria io ny tanjona zany hoe manamasina ny fiainansika. Ny dikan'izay dia hoe miompy-piainana amin'Andriamanitra isika ary tia tany ka any an-danitra, ary eto moa dia mana modely isika laika dia i Victoire Rasomanarivo olo sambatra sy Lucien Boutefosy olo sambatra, ka noho izany aza manahy isika sy diso lalagna isika apôstôly laika fa amafiso, ary zay no tantera isika amin'izao synode izao, ary zay ho asika eto amin'ny tapitanàna no tanteraisika amin'ny fivelomana sy fankalazana n'izao zobily izao, satria ny zobily aoka ho fantatra sika marina fizerenany lasa ary mifamela heloka mba iombona bebe kokoa ifanasoaka irisona amin'ny lalindalina, ka ny fankalazana ny zobily dia aoka ho sapasika fa nouveau départ, ka izay indrindra no mahatonga matetika milaza vonlazaiko teo sy misy ny kisendrasendra. Ny fampianarana faharoa sara asongadina ihany koa efa nilazaiko teo ihany, sy hoe tombosoa na ny karama no andrasa asika fa ny tian'Andriamanitra ho sapasika dia miara-miasa amintsika. Karamanao izany sika dia mamokatra be io lelazay isika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika, ary zay ihany koa ny tiany Jesosy asongadina raha miresaka izy hoe mitovy ny karama sika rehetrarehetra, ny tiany ambara dia ny fiombonana aminy, ary zay ny fanamasinana ny fiainansika, ka ny tadiavin'Andriamanitra dia ahazo vokatra sarobidy, vokatra sara, zany hoe ny fiombonam-piainana aminy. Matoa zany isika sy mamokatra dia satria sy manao ny asan'Andriamanitra sy miomby-piainana amin'Andriamanitra sy vaovao amintsika izany, fa io fanoaran'i Jesosy io zany no asapasika azy manokana ankehitriny. Raha maniraka ansika tokoa ary Andriamanitra ary manasa sika hiasa na amin'ny fotoana fahafiry sy misy fetra ny tiany ambara, dia isika manatanteraka ny sitrapony, ary raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia manatanteraka ny sitrapony. Araky ny afatry izay empaminany amin'ny vaky-teny voalohany, oka isika ahay anararoatra izao fotoana izao, ahay ivelona ny maha-kristianina sika ka tonga sika ho Kristy mpiarabelona. Hoy izay empaminany miansoa azy Andriamanitra zany ny teny mbola akaiky izy, aoka ny rasy fanahy hiala amin'ny lalany ary ny meloka amin'ny heviny, ka hiverina amin'ny tompo dia amindrany fo. Ry kristianina hava malala, araroty ary izao fotoana zao tokoa ny fotoana sara, androm-pahasoavana mba ialasika amin'ny toetra rasy teo aloha izay manapotika ny fiainansika. Oka ho taranaka mamokatra isika, oka ho génération de baptiseurs, ary oka ho taranaka mpanorina tokoa isika, fa indrindra manorina tranobe iombonana araky ny lazaisika ao amin'izao fanatanterahasika ny synode izao, mba sy ho sento fa en action, mba ho acteur tokoa isika amin'izay fanarenana ny tranobe iombonana izay, fa sy sanatria sento fosiny ataosika. Milaza Jesosy ao amin'ny evanjely hoe ny hevitra sy fihevitra reo aza ny hevitra izao tontolo izao ary no antsika hiasa, fa ny hevitr'Andriamanitra, ka raha ny hevitr'Andriamanitra dia ny asoa asika izay. Ary zay indrindra nolazain'ny masinday Paoly amin'ny taratasy ny Filipianina manao hoe omemboninahitra amin'ny tenako i Kristy na velonao na maty, satria raha ny amiko dia Kristy no avelomako,
ary ny fahafatesana no azoako tombony. Izany ny maha-kristianina sika ary araky ny lazaisika teo manana modely sika amin'izany satria io tenin'ny Masindahy-Paoly io dia nivelomany Lucien Botvasolo Samara, nivelomany Victoire Soamanarivo olo sambatra samy laika ireo satria ny mitondra ny anaran'ny Kristy kristianina. Izy Kristy no mamelona ny maha-kristianina azy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona na amin'ny toerana azy dia mivelona an'izay izy. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika ho isika teo dia mokatra tokoa ny fiainansika satria Andriamanitra no miasa ho antsika. Ry Jesosy Tompo, visy ny mpiasa eo amin'ny sanao ary maro ny mavozo ihany koa amin'ireo mpiasa ireo ka sy misahatra izahay ny mivavaka mba andranao mpiasa ny sanao, mivavaka koa izahay ho an'ireo amperinasa nefa misehatra zavatra makaingany ny fahasoavanao sy ny fanahinao masina ankahery ireo izay miasa amin'ny toerana izay tena sarotra tokoa. Ampio izy ireo ry Jesosy Kristy zokinay, engany ny asa ataonay mba hamokatra araky ny sitrakao ary sy ho kivy zahay eo amin'ny fanatanterahana ny asa ary vonina mandrakariva sy anana fahalemena fa anana fankaherezana avy aminao ka iroso atakatra mandrakariva ny hevitrao ary zany hevitrao zany tokoa no entinay manatanteraka ny asa andrahanao anay ka amin'izay dia hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro zahay. Masiny Maria reno raha vo avy nandray ny afatry ny anjely dia votom-pinoana ianao ka lasa nanompo any Masombavy Elizabeta. Maro ny Masombavy Elizabeta amin'izao mila vangina, mila karakaraina sy azo adino ihany koa ny tontolo iainana izay miandry anay satria dia mitaraina mafy hoy ny Papa. Masinday Josefa, lehilahy marina sy miasa ianao, lehilahy marina sy miasa ianao ka toany ny ezaka rehetra ataonay mba hivelomanay tokoa ny vokasionay ka hiasa izahay ary oka ireo sy anasa mba hahita ny asa tandrify azy ireo. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.